Siatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy no atsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoirany vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy no atsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. Orevonkafaliana ao amin'ny tompo aho ary ravoravo amin'Andriamanitra ny foko satria noravany fitafiana mahavonjy aho noetrany fahamarinana toy ny ampakarina miraratra amin'ny ango sarobidy. Araka izay moa dia faly miarahaba antsika rehetra tratrin'izao andro lehibe ho antsika kristianina izao. Miarahaba antsika rehetra tratrin'ny 20 Desambra izay ankalazantsika amin'ny fomba magnetriketrika any Masina Maria Virginie no torontorona tsy azony keloka. I Masina Maria no nifidin'Andriamanitra iteraka ilay zanak'Andriamanitra tonga amonjy ny olombelona dia izy no renin'Andriamanitra sady reniny fiangonana ihany koa izay anankinantsika vavaka mandrakariva satria miaraka miasa amin'ny zanany izy. Ny fampianaran'ny fiangonana dia agnitanana atsika ihany koa amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny reto vakiteny masina telo izay haroso ho antsika amin'ny ity androny any ity. Ka izao ary ny vakiteny voalohany dia nalaigny tao amin'ny boky Jenezy ao amin'ny toko 7. Rehefa nihinana tamin'ny voankazo i Adama dia niantso azy ny Tompo Andriamanitra nilaza taminy hoe aiza moa ianao? Hoy ny navaliny, nandre ny feonao tao anaty saha aho ka natahotra fa mitanjaka ka dia niery aho. Ary hoy ny Tompo Andriamanitra, iza no nahafantaranao fa mitanjaka ianao? Moa nihinana tamin'ny hazo no rarako tsy hinananao fa ianao? Hoy ny navalindra lehilahy, ny vehivavy izay napetraka ao eto amiko no nanome ahy tamin'ilay hazo dia nihinana aho. Hoy ny Tompo Andriamanitra tamindra vehivavy, ahoana no nanaovanao izany? Hoy ny navalindra vehivavy, ny bibilava no namitakay ka dia nihinana aho. Hoy ny Tompo Andriamanitra tamin'ny bibilava, noho ianao nanao izany dia voaozona ianao amin'ny biby rehetra eny an-tsaha. Ikisaka amin'ny kibonao ianao ary vovotany no hoaninao amin'ny andro rehetra iananao. Ary ampifandrafesoko ianao sy ny vehivavy, ny taranakao sy ny taranany. Izy hanorotoro ny lohanao, ianao kosa hanorotoro no mbalainy tongony. Ary Eva no nataony Adama anarany vadiny satria izy no renin'olombelona rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
zava-bitany vantananonamony lanaviaziny eritandiny karehitantirere ny famtena mamamarinany valarovisirae isatka vantiny valika unakunyani malayanare Asanya para pasantali Ubabulumenu Ubabulumenu Malayagare Ubabulumenu Asanya para pasantali Vakiteny masina faharoa taratasiny masindray Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Efezy ao amin'ny toko voalohany. Ry kristianina havana isoragna ny Andriamanitra ren Jesosy Kristy tompontsika izay nitsodrano antsika atao amin'ny Kristy amin'ny tsodrano rehetra ara-panahy anan-danitra sy ny fidantsika tao amin'ny talohan'ny nahariana izao tontolo izao mba ho masina sy tsy manantsiny eo anatrehan'ny sika ary nanendry antsika raha teo tamin'ny mpitiavana araky ny sitraky ny fony mba ho zanaka hatsangany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy isika nampamirapiratra ny voninahitry ny fahasoavany izany dia ny fahasoavany nanasoavany antsika ao amin'ilay malalany tao aminy ihany koa no nandraisantsika ny lovantsika rehefa voateny raha teo isika araka ny fikasan'ilay manao ny zavatra rehetra magnaraka ny hevitry ny fony mba ho fankalazana ny voninahiny isika dia isika izay nagnantegna any Kristy raha teo. Izany ary ny tenin'ny Tompo isoragna ny Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao dia mbola entanina impanajagna antsika jiaby hiaino ny evanjely sady hiaino ihany koa ny fampianaran'ny eglizy amin'ity androny any ity ankalazantsika ny fomba magnetriketrika any masina Marie Virginie izay notorontoronina tsy azon-keloka na Immaculée Conception. Zao ary ny evanjely masina nosoratany masindray Lioka ao amin'ny toko voalohany. Tamin'ny zanandro izany dia nirahan'Andriamanitra ny anjely Gabriel ho any amin'ny tanàna anankiray any Galilea atao hoe Nazareta ho any amin'ny Virgine anankiray fofombadin'ilay lehilahy atao hoe Josefa ary ny anaran'ilay Virgine dia Maria. Ary no niditra tao aminy ilay anjely dia nanao hoe arahaba ilay fenasoavana ny Tompo ho aminao nosoavina noho ny vehivavy rehetra ianao. Taitra izy nahare izany ka nieritreritra izay tokony ho hevitra izany fiarabana izany fa ho ny anjely taminy aza matahotra ry Maria fa sitrak'Andriamanitra ianao ary indro hitoejaza ianao ka hiteraka zazalahy ary Jesosy no ataonao anarany ho lehibe izy ka atao hoe zanaky ny avondrindra dia omen'Andriamanitra ny fiketrany Davida rainy izy ka hanjaka mandrakizay amin'ny taranaky Jakoba ary tsy anampahataperana ny fanjakana. Fa hoy Maria tamin'ilay anjely ahoana no ahatongavany izany fa tsy mahalalala iaho. Hoy ny anjely namaly azy ny fanahy masina no tonga ao aminao ary ny herin'ny avondrindra hanaloko anao noho izany dia atao hoe zanak'Andriamanitra ny masina terakao
ary indro Elizabeta raha vavinao dia efa mitoejaza koa na dia efa hantitra aza, ary efa mandray enina izy izao ilay atao hoe momba fa tsy hisy tsy an'Andriamanitra atao. Dia hoy Maria, inty aho ankizy vavin'ny Tompo, aoka ho tanteraka amiko araka ny teninao. Dia niala teo aminy ny anjely. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, araka ny fantatrasika dia anio 20 Desambra no anokafan'ny Papa Ray Masina ny varavaran'ny taona masina, ka idiratsika amin'izay taona masina izay amakivakisika an'ity taona masin'ny famindrapo ity, ka andraisasika n'izay famindrapon'Andriamanitra izay, ka izay indrindra no anolorako firarisoa ary fiarabana asika menakavy, ary angatahtsika ho ansika saraikaraika aby ny fisodran'Andriamanitra mba ho tao pasoavana, ho tao mpiadanana, ho tao mpihavanana, ho taona pahasambarana ho ansika tokoa ity taona masina ity. Masina ny taona raha eo anivosika Andriamanitra ary mandray ny famindrapon'Andriamanitra isika, ary mizara izay famindrapo izay koa amin'ny manodidina sika. Masina tokoa ny taona raha eo anivosika Andriamanitra, ary dia mbola ao anatin'ny fiomanana ny fahatongavan'ny Tompo tokoa isika no manomboka izao taona masina izao, ary sika sendrasendra no antony fidianan'ny Papa ny fanombohan'izao taona masina izao, amin'izao fankalazana any Masiny Maria ny torotoronina sy azo keloka izao, Immaculée Conception. Ka ireo vakiteny aza dia manome programa ho ansika tokoa. Ny programany n'Andriamanitra no programa sika ihany koa, ka ny vakiteny voalohany dia fantatra sika sara fa mifantatra sika sara fa rahalavo tao amin'ny fahotana isika, izany hoe nitodika an'Andriamanitra sy nanaiky an'Andriamanitra eo anivosika, ka niala tamin'izany endrik'Andriamanitra izany no nivoavitaky ny demony. Dia Andriamanitra kosa nefa sy mandao asika ary manao izay ahasoa ahasara asika, mamindra fo amintsika izy, izany hoe ny fony izay fo sarobedy indrindra, ilay fo maneho ny maha izy azy indrindra, satria izany moa ny fo no averimberisika matetika izay dika teny izay. Ny fo dia sy inona fa ny mahasikasika, ny toetra sika manontolo ny fo, ka Andriamanitra no ensika mivakiteny voalohany. Rahalavo tao amin'ny fahotana sika sy navelany rery isika, fa nampanantena famonjena ho ansika, ary dia izay no ambarany ny vakiteny faharoa izay ahitantsika an'izay afatra izay ao amin'ny masin-dahapôly ho an'ny Efezianina, fa sy niala tamin'ny amintsika mandrakariva ny famindrapon'Andriamanitra, ary ny fidiny hatramin'ny voalohanytsika tahaka ny fidianany any Masiny Maria, ka natobany amintsika tokoa ny famindrapony, ny fisodrany, ny fitiavany, ary dia sy Masiny Maria irery ary no mandray ny fisodran'Andriamanitra raha nandray ny afatry ny arkanjely Gabriely izy, ary raha miaraka aminy tokoa ary isika no mamaly eny, ary zay ndikany ny fiovam-penitra mahery vaika ho ansika tsirairay avy amin'izao taona, ny taona masina izao, ka sy maintsy
itiovysika ny fiainantsika ary dia makivaky an'ity taona masina izy ity isika ka eona amin'Andriamanitra izay tokoa ny dikany hoe amin'ny tapany voalohany ny dikany voalohany amin'ny famindrapon'Andriamanitra dia isika manome toerana an'Andriamanitra ao amin'ny fosika ao ary mamela an'Andriamanitra hiditra ao amin'ny fosika ao, manome toerana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainasika andavanandro, mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ka mampiditra an'Andriamanitra amin'izay fiainasika izay. Ary dia izay no fioam-penitra mahery vaika raha i Adama sy Eva nitodika an'Andriamanitra, isika kosa ary noho ny fahasoavan'Andriamanitra, noho ny heriny izay famindrapon'Andriamanitra izay dia mianso asika tokoa Andriamanitra. Ka izao tokoa ary ry kristianina havana aoka isika manaiky hodiovan'Andriamanitra ary dia aoka koa anefa tahaka ny heniny Masiny Maria fantatra sika tsara fa raha nanao eny Masiny Maria dia niova izy ary dia sy nikombona fa nikarakara ny manodidina azy. Izay koa ho antsika ry kristianina havana ny vokatry n'izao fankalazasika ny taona masina izao raha eo anivosika tokoa ary Andriamanitra dia oka ifanasoisika, ifanatsara ary iezaka ifanompo atahaka nataony i Masiny Maria. Ary izy lasa namangy any masimbavy Therese, masimbavy Elisabeta raha vao nahazo ny afatry ny Arkanjely Gabriely. Isika koa ary amin'izao fanomboasika ny taona masina izao ka mandray ny afatr'Andriamanitra aoka iroso lalindalina koa isika amin'ny fiainana vaovao ao amin'Andriamanitra ka avozin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny asa fitiavana amana, amin'ny alalan'ny asa fivalozana, amin'ny alalan'ny vavaka. Ary izay no antony nanaovasika an'ireny ezaka rehetrarehetra reny ary toizasika ary anasanasika anao ny fivahiniana masina, izany hoe ny pelerinage. Ny pelerinage dia fantatrasika fa tahaka ny ilay nataon'ny vahoakan'ny Israely niala tamin'ny fanandevozana tany Ezipta ka nandeha amin'ny tanina mpanantenana. Dia izay koa no ezahasika ary amin'izao taona masina izao iezaka isika hiala amin'izay rehetra manandevo asika, manapotika ny mahasikasika ka iroso sikelikely mamakivaky ny tany hevitra, zany hoe tsy maintsy misy sedra. Ary izay no mahatonga ny hoe tsy maintsy misy ny fampizalian-tena, ny pénitence izay ataosika amin'izao taona masina izao. Ka ireny no andiovan'Andriamanitra sika ary anovan'Andriamanitra ny fosika tsikelikely mba hanahaka ny fony ka ho fo n'Andriamanitra ny fosika. Mety heriteritra ngamba sika hoe sy ho tanteraka zany, sy ho mety ho vita izany. Eny sika tsara ny afatry ny anjely raha ny salasala sy nahafantatra ny tena afatr'Andriamanitra aloha i Masiny Maria dia nilazainy hoe sy misy sy ain'Andriamanitra tao. Ka izay koa ry kristianina havana amin'izao fanombohan'ny taona masina izao matokisa ny asa ny fahasoavan'Andriamanitra isika sy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amin'isika ka izy no anavao ny fiainansika ka anatsara azy ao aminy. Ry Andriamanitra raha eo nifidy ny Masiny Maria anao ho modelinay ka engany izy vavaka ho anay aka hiaraka aminy tokoa izahay amin'izao taona masina izao amakivaky ny tendrombohitra ho tonga any amin'ny Elisabeta. Maro ny Elisabeta mila ny fanampianay ary engany izahay ifanasoa tokoa ary ho tahaka ny Maria sy Elisabeta izahay idera ny fitiavanao amin'ilay tononkira maneho an'izay
asa-pitiavanao eto anivonay, maneho ny famindraponao ho anay vahoakanao izao, ho tanteraka eto anivonay tokoa ny afatra nentinao amin'izao andro pasoavana izao. Ka ity taona masina itiany ho taom-pasoavana, ho taom-pihavanana, ho taona finderananao, ka anjaka eto aminay tokoa ny tena fihavanana marina aoka tanteraka izany amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany-ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho itroantsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiantony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage.
eny vokatry ny fonao Mario no anaovana eny atrizay